n'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavany lehibe sy noho ny famindrapony dia afaka manao fotoam-pivavahana miaraka tahaka izao sika na dia voafetra ihany ary a nisan'ny olona manafika fotoam-pivavahana araka ny fitsipika moa zany napetraka fanjakana raha hosokafana ny fiangonana dia hoe tsy mihoatra ny olona 50 ny olona zay mamonjy fotoam-pivavahana ary tafiditra anatin'ny olona 50 ny tenako ny tenandreto namana zay mitarika fiderana ireto faharoa ihany koa tsy maintsy manao kasibosy isika manao arivavy na dia atao hoe sarotra ny mampiasa le arivava ao anatin'ilay fiderana ao anatin'ilay tokoteny dia fa zay moa zany lalàna napetraka dia tsy maintsy arahana satria isika amin'ny mahakristiana atsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika dia tsy maintsy manaja ny fitsipika tahaka izany tsika natao fitaratra tsika natao ohatra ka dia manaiky eo anatren'Andriamanitra isika faharoa dia manolotra ny arahaba ho antsika rehetra tonga eto ny tenako mampinompon'Andriamanitra ahy ary miaraba ihany koa ho anareo rehetra ny tokantrano any zay efa manaraka nan'izao fotoam-pivavahana izao ny firarintsy hoetiko dia hoe Andriamanitra ne zay efa niantsatsika ho amin'ny famonjeny izany hitahiry atsika olon'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay samaina maveve zany e andao raha tsika teka farazay mafetikoka alleluia alleluia ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery ihany zany andao tsika anao hira anankiray aloha dia aorinanty ity dia hiaraka hivavaka isika rehetra anamafy falorantsika tena ho an'Andriamanitra sady hitsodrano anty fotoana androany ity hira anankiray ny iarahantsika manao ampy masinao anatin'izany hira iarahantsika manao zany tompoko atsakany tananao anatin'izany zany malora tena tsara ho an'Andriamanitra zava-dehibe mifatokavatsika eto afaka dahoantsika rehetra ny saran'Andriamanitra fa nisy ty fotoam-pivavahana androany ity
zay sambany androany voalohany zao fiaratsika vavaka zao tao anatin'izay confinement zay malora tiara tsara ho an'Andriamanitra ary lazao amin'Andriamanitra fa tsy emitra ianao tsy verin-dalana ianao fa anompo azy hatramin'ny farany anompo azy mandrakizay samy vavaka arak'izantsika rehetra izany vavaka ho antsika rehetra tokoa ho anareo ny an-trano any samy vavaka atsy ohatra antsika izao fitsapatrehitra zao ohatra antsika izao fa ny antsika tsy hevitra tsy verin-dalana anompan'Andriamanitra mandrakizay tsika dia vory mitady hevitra tsy sy ny fitampivavahana fa Andriamanitra tsara izy zay mangetaheta dia ho tafita amin'ny faloran-tena ho an'Andriamanitra samy vavaka tsara tsika rehetra samy vavaka tsara tsika rehetra misaotranao Andriamanitra misaotranao aho fa no fahasoavanao lehibe dia afaka nampahery ny fiangonana afaka nanentana ny fiangonana mba hanao ny faloran-tena sy vavaka ho tena zava-dehibe toy izany vavaka izany matoky anao Andriamanitra izahay fa mandray an-tanana anay ianao mandray an-tanana anay ianao ary tsy izay rehetra io any fa ny fiangonana rehetra mihitsy tsisy emitra tsisy verin-dalana matoky an'Andriamanitra isika fa hiasa sotra Andriamanitra miterana Andriamanitra fanehibe miterana Andriamanitra fanehibe miterana Jesosy Tompo fanehibe miterana Jesosy Tompo
mahery anao dia isoratsy ny tompo izay fotoana nafahantsika miaraka mivavaka izay dia zao ny teriko aminareo mandry ny androm-piainatsika dia ataovy zava-dehibe ary ataovy manan-danjo ny fiainanao ny manokana fotoana ivavahana mandoalika mivavaka raha azo atao inona ny antony satria amin'ny fotoana andro farantako zao dia ny lalana anankiray ahafahantsika lasa kristiana mahery kristiana mahafana fo dia isika manokana fotoana anaovana vavaka amenna amenna ka na dia mitady hevitra ary ny devoly mba tokanao tsy vavaka dia asehoy fa toerinao ny miasa ny devoly tsy menao lalana mihitsy izy ikomandy anao na ibaiko anao fa ianao dia tsy maintsy mivavaka ianao tsy maintsy mandoalika mivavaka inona ny antony satria zany no fototra anankiray matonga antsika kristianina lasa kristianina mahery lasa kristianina mafana mandra-piavin'i jesosy eny amin'irao ny lanitra alleloia alleloia ny voninahitra dia ho an'andriamanitra iriry ihany zany zao tsika dia iroso amin'ny fotoana izay anaterana ny fanatitra dia atso miboaty nareo avato moa zany tonga dia aloha mankatao miboaty ato a dia nareo avato mankatao miboaty ato tonany ny ampafolo-karena dia reveta taza manokana fanatitra zao no tiako ambarantsika reky raha mbola mitondra titra hoe olon'andriamanitra ianao dia tsy maintsy manomana fanatitra ho an'andriamanitra foana tsy feno ny faloran-tenanao ary tsy feno ny fanompoana ho an'andriamanitra raha ohatra ka ataonao manjavatra ny fanaterana fanatitra indrindrindrindra fanaovana ampahafolo-karena dinio ny baiboly dinio ny voasoratra ny ten'andriamanitra any amin'ny bokyny exodosy any zao a dia miteny ny baiboly hoe aoka tsy iseho foana tsy hitondra fanatitra ianao raha mbola nompan'andriamanitra anao tsy maintsy mitondra fanatitra ho azy na nareo ny tokantrano any azy a dia tokony hanomana fanatitra ho an'andriamanitra foana ianareo ahoanao ny baiboly ny amin'ny ampahafolo-karena satria te hitahantsika izy te hitondra fanamirana ny fiainantsika izy indrindra manao zao problema misy eto Madagasikara zao dia tian'andriamanitra ho avana ny olon'andriamanitra dia ny lalana anankiray anokafan'andriamanitra varavara lalitra dia ny fanaterana ampahafolo-karena aoka io manao amin'izany mandrakariva ianao mba afan'andriamanitra mahoaka anao mpandresy mba afan'andriamanitra mitany fiainanao ka na dia misy ary ny problema eto Madagasikara ianao kosa tsy jovin'andriamanitra manokana tsy teniko zany tsy tenin'ny fiangonana zany fa teny nataon'andriamanitra ao amin'ny boky Malaky toko 7:10 amenna ka dia anao ira anankiray sika anatin'izany dia mitora mandrotsika ny toerany ampahafolo-karena ty anoloana fanatra moa zany datazana eny amin'ny toerana misy atsika rehetra eny ihany iterana tompo azysika dia mandroso azy
Alleluia, alleluia. Dia toka fotoana izay anambarako tenin'Andriamanitra aho toerana rehetra namana mpitarika rehetra zany. Mialatsiny fa dia lasa misy setroka be ty amin'ny maso aty dia sahirana be mihitsy hoe misy solomaso kanefa dia mampiasa kasibosy zany. Ka tsy mahita fa dia atao hoana fa dia izay aloha ny zava-misy. Vakina tenin'Andriamanitra ato amin'ny Petera voalohany toko 5 dia ny 9 sy ny 7 samy mihaino tsara. Maonona tena miambena fa ny devoly favalinareo mandehandeha takaleo mierina mitady izay arapany toera izy ary miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Avery vakina ihany le teny maonona tena miambena fa ny devoly favalinareo mandehandeha takalioana mierina mitady izay arapany toera izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra manerana an'izao tontolo izao. Avy amin'ny alana izay avy amin'ny alana izay tenin'Andriamanitra novakiny izay zany no akatsika fampianarana androany. Dia zao zany teneniko aminareo eno tsara le izy rehefa nandika amin'ny baiboly aho mandika zava-misy ankehitriny dia resy lahatra tena resy lahatra arabako teny fa efa manitsaka ny vaninandro farany isika taranaka ankehitriny. Efa manitsaka ny vaninandro farany isika taranaka ankehitriny. Inona moa ny antony mahatonga amin'ny teny hoe efa manitsaka vaninandro farany tsika? Ny antony dia zao dia mandeha dia niona tamin'ireo apôstôly Jesosy, niona tamin'ireo mpianatra dia toy ny fanaony na mpianatra izy na mpahery izy. Dia eto anatin'ilay fampianarana sy fampaherezany dia ho Jesosy. Zao ny tenin' Jesosy andeha aozy izy dia andeha anamboatra fitoerana ho anareo. Dia mbola hiverina indray ka aka anareo ho an'izay misy ahy no misy anareo amin'izay fotoana izay. Dia gaga ny mpianatra hoe andeha ny tompo tsy manina aloha faraka ny teny dia hoe andeha nangoatra fitoerana ho antsika izy. Dia avy eo hiverina dia akatsika. Bravo be zany, zava-dehibe zany, an'izay misy azy zany misy atsika. Dia nilaza ito Jesosy tsy ela dia ho avy zany izy izy ary tsy ela eko ity zao tontolo zao ity dia hifarana tanteraka. Teo ny mpianatra vao tena taitra hoe ahoana ho avy Jesosy mbola hiverina indray ary zao tontolo zao hifarana. Dia hoy ireo mpianatra, hoy ireo apôstôly, tompo roviana moa no tonga zany zavatra zany, roviana no avy ianao ary roviana ito no hifarana ity zao tontolo zao ity. Dia hoy Jesosy tena tsy haiko mihitsy izy izy, tsy mahafantatra an'izany aho fa ny raiky ihany no mahafantatra an'io fotoan-dehibe io. Ny raiky ihany no mahafantatra ny fotoan-dehibe io. Fa ny azoko tantaraina aminareo fotsiny dia hoe melon'ny aviko, melon'ny faran'ity zao tontolo zao ity
dia reto avy ny famantarana tsy maintsy seho ka rehefa miseho rehefa famantarana ireo dia aoko fantatrareo fa efa mbiambaravaranao aoko fantatrareo fa tsy hoe rentsony dia ho avy aho ary farana tanteraka ity zao tontolo zao ty taitra toeram-pianatra lasao mpampianatra lasao inavy famantarana inavy famantarana inavy famantarana dia anisan'ireo famantarana nambara Jesosy a ity vakiko aminareo ity ato amin'lika to faraika amby roapolo andiny faraika amby raika amby folo zao ny teny nataony Jesosy tamin'izany melony viko ary melony ataperaka zao tontolo zao ity dia isa reto mandringana iseho eto ambony ty tany ity ary tsy firenena anankiray ihany na firenena roa fa antary samihafa dia isa reto mandringana hitranga zay le Lika toko faraika amby roapolo andininy fa raika amby folo dia eno no mpianatra dia miandro zany zahay dia miandro zany zahay dia zao izy tanteraka izao roa ny fotoana mahery zany lasa zao izy tanteraka izao kapoka tsy nampozina tsisy mieritreritra tonga teto ambony tany ny arety mandringana zay araky nefa fantatsika le hoe coronavirus dia namoany mahafaty olona maro be amanalina amanetsina ary na dia manampaizana ary ny vazaha manampaizana ny Europiana manampaizana ny Amerikana dia nijerepotsiny tsisy azo atao fa dia itony raha fotsy be velona miandry zay fiafarany tanteraka izy zany teny zany fatantarany arity mandrikiny zany no nahatonga nasany teny ary nasany teny ary mbola manamafy fa efa manitsika vaninandro farantsika ary tsy elentsony dia ho avy Jesosy Kristy. Alleluia alleluia tsy resaka zany a tsy honohono fa tena ho avy Jesosy ho avy Jesosy dia famantarana manaraka ihany koa lika toko fa raika amby roapolo andiny fa dimy amby roapolo sy fahenina amby roapolo dia ho Jesosy tiako hoe misy famantarana anankiray manaraka izy izy zay nisany tena lehibe ary tsara ho fantatrareo mialony iverenako Jesosy mialony ataperaka izao tontolo zao ity dia izy fisehony zavatra tahaka zao hitraka eto ambony tany io ranomasina hitanareo io ranomasina hitanareo io dia tsotra ny mihitsy mifanojana tsotra ny mihitsy fisehona fa tena isamboaravara be mihitsy ho ranomasina io Jesosy tena noja be mihitsy ho ranomasina io Jesosy atsatratrany amin'ny 20 metatra atsatratrany amin'ny 30 metatra ary tapika be netokava zany ranomasina mono zany ka mono ahafaty olona be dia be eto ambony ty tany ity zay zany tenin'ny Jesosy tamin'ireo mpianatra dia gaga ireo mpianatra fa fijery ry Petera sy ry Jaona hoe raharaha zany a tsika olona manarato amin'ny rano io dia hoe anonja be hatrany 20 metatra 30 metatra ny ranomasina ahoana raha mety fetraika zany tsika mbola tsy azo nonona aloha fa dia fatapatana hoe tena zava-dozy zany dia vita niretsaka dia nandeha fotoana dia io izy tanteraka ihany koa raha natsiaro ny tantara sy ny vaovao ianareo tamin'ny fahenina amby 20 volana Desambra taona 2024 dia nisy ilay atao hoe tsunami teto ambony tany tamin'ny ranomasimbe ny Indiana iny zay nameny tamin'ny faritra misy ny Indonésia iny tapoka be tsy ampozy ny olona sasa mbola lomano ny olona sasa mbola tena amin'ny plage ny olona sasa mbola tao anaty restaurant tany amin'ny bar nanao baline lalao hoe ny sasa tany tokantrano be dia be ny zavatra nataon'ny olona tapoka be tonga le tsunami dia tantarain'ny tantara araka ny vaovao tamin'izany amin'izany
dia natratra fito alina sy ray hetsy mihoatra no maty tany Indonezia ankoatran'ireo tsy tapopoka. Ary araka ny vaovao ihany koa dia ho azy hatramin'ny manodidina dia natratra hatrany amin'ny roa hetsy dimy alina sy roa hetsy tany no maty. Dia hono Jesosy tamin'izany fotoana izany ho avy io onjan-dranomasina monja be io dia izy fahorian'ny firenena, izy tebiteby sy tahotra arororo mahazo fony olona miandry inona zava-doza hitraka, inona ndray mbola hitraka, inona ndray mbola hitraka eto ambony tany ety. Ary zavatra niainany olona be dia be zany na tsy teto Madagasikara ary dia nitebiteby ihany miala tamin'ny faritra atsinanana iny satria sao dia ho avy indray ilay onjan-dranomasina manonja mafy, sao dia ho avy tapoka amin'ny roany alina, ho avy tapoka rahampitso maraina, ho avy tapoka amin'ny atoandro. Dia izany rehetra eto izany fiavana no entiko manambara aminareo, manamafy aminareo hoe tsy hoe le tso dia ho avy Jesosy ary tsy hoe le tso le koa dia farana tanteraka tantaran'ity zao tontolo zao ity. Tsy hoe le tso zany. Dia zao no teny nataon'i Jesosy any boky Mateo 5:20. Ho anareo jiosy dia malala ho Jesosy fa raha vao mandravona ny rasa ny aviavy mivoaka ny ravina toy ianareo hoe efa akaiky ny lohataona dia hoy aho aminareo raha hitanareo fa tanteraka rehefa matalana ny ambarako taminareo doko fantatra rehefa efa ndia ambaravaranao, efa ndia ambaravaranao. Ka amty androandroany ity zany no anambaraka ny Pademas amin'ny fomba ofisialy ho antsika kristiana rehetra fa Jesosy Kristy efa ndia ambaravarana, efa ndia ambaravarana miandro tompo avy amin'Andriamanitra ray izy dia ho avy any amin'ny ranolanitra dia ampakatra antsika fiangonana, ampakatra rezay azy, ampakatra rezay mbola mitratra tsara ao amin'Andriamanitra. Alleluia! Fa nisan'ny famantarana lehibe akeo dia ity mialohan'ny hiaviany Jesosy dia romotra be ny devoly. Izay mivolaza ny Apokalipsy 2:12. Efa tamin'ny taloha devoly no niasa fa mbola zakan'ny olona ihany ny asany, mbola zakan'ny olona ihany ny olana netiny. Fa mialohan'ny hiaviany Jesosy, mialohan'ny hataperan'ity zao tontolo zao ity tsy zakan'ny olona anjainy antsony ny asany na ny olana entiny eto ambony ty tany ity. Raha ohatra ka hiverenako ndraikely momba le retina teo, le reti mandrikana mafy be amin'ny olona kany sy ony izy iny areoko fantatsika fa devoly ny ambadika iny misy ampiadianao tanterana eto ambony tany mafy be ngeny ny vazangy efa manampaizany fa dia araka le tebiteo hoe jerena fotsiny zay fiavarany fefa tsy haitoerina intsony ity zay fitapony sisy, zay fitapony sisy na mbola amono faty izy na hijanona amin'izay olona nke zany ary na ny fiakaikan'io fisin'io retina io azy dia olana tsy amin'ny karazana ataoko hoe tonga eto Madagasikara. Nanareo moa tsy pastera fa tenako pastera tsy olona ray na roa na telo no miantso amin'ny telefôniny fa be bebe mitantara hoe pastera tena mijaly zay pastera maty ato zay menakafy pastera raha mbola misy azo nanampiana pastera dia ampio hoe tsisy anykoaniny zay pastera tsy afaka tsy mahita asa, tsy afaka miasa sisy tsy olona ray na roa na telo fa tena be debe ilazako hoe zany ny olana misy eto ambony tany efa tsy hainy olona toerina intsony, tsy hainy olona vahana intsony satria zany no ataky ny devoly amin'ny andro farany. Ka satria eny sofinareo zany ny filazana androany hoe efa manitsika vanandro farantsika tsy hoe le tsy dia ho avy Jesosy, tsy hoe le tsy dia farana ty zao tontolo zao ity dia ho iaho aminareo miorena tsara, mijoro tsara, aza miemitra mihitsy. Amenna. Aoka fantatsika fa zao tsy fahafahantsika manao fotoam-pivavahana
araka ny fanohatra amin'izay zao ndreka devoly ny ombadika io hoe marina fa hoe tonga ny aretina eto ambony tany dia mandray fanapakevitra fanjakana hoe ho fiarovana ny aretina tsy paritaka, ho fisoroana ny aretina tsy azo olona be dia be ta Madagasikara tahaka izay tangany tany ampitan-dranomasina, dia tsy azo atao ohatra ny mivorivory hatramin'ny fiangonana tsy afaka mivorivory fanakaiky, tsisy madiso azy raha nire fanapakevitra tahaka izany fanjakana, satria tsy tia hita ny zavatra hitany, tsy tia andre zavatra reny tany ampitan-dranomasina izy ho an'ny malagasy. Fa rehefa tena tirena dia volonka no mbadika izany tratrahita izany revany e. Ny olona tsy mahatakatra n'izany fa tena devoly no mbadika, tena tetika devoly hoe ahoana natao mba tonga ny fihoanikatiny, ahoana natao mba tonga ny fotoam-pivavahana tsisy, satria fantany tsara fa ny fotoam-pivavahana zay atao, ny fiaramiangona zay atrehana dia fanomana tena ho amin'ny fitenana Jesosy raha ho avy izy, ary fanomana tena ho amin'ilay mandrakizay. Ay ny devoly zany. Ahoana ho ny Hebreo 10:1-20 aza mahafoy fiaramiangona tahaka ny fanasasany fa mifananara, satria fantatrareo fa efa tongotra ny andro. Zany hoe ny fomba fiasa anankiray entina manomatena hitsenan Jesosy raha ho avy izy, fanomana tena entina manana ho any amin'ilay fiaina mandrakizay dia ny fiaramiangona. Ny fiaramiangona dikan'izany ny kristianina tsy mahatsapa ny fiaramiangona, sy ny kristianina tsy manano fiaramiangona ho zava-dehibe, tsy azo antoka ho tsara ny préparationny hitsena Jesosy na ho any amin'ilay fiaina mandrakizay. Profo zany ohatra tao anatin'izay ndimy alady na ny enina alady tsy ny fotoam-pivavahana izay dia mahazo telefônina vany amin'ny mpinamatsika hoe pastera hoe tamambavaka fa hatramin'izay tsy nisy fotoam-pivavahana izay dia niova be mivadika, niova be lasa verina fanao teo olondray izy mamono vady, nefa efa tsy nataontsony zany tao anatin'ny maha-kristianina azy, tao anatin'ny reny fisina fotoam-pivavahana reny tsy nataontsony zany, efa nataony velomy tsy niany antsony, fa rehefa tonga ilay hoe fiangonan-katrina dia verina ny fianan-dratsy izy, lasa namono vady, lasa mijangajanga, lasa maditra tsy mody an-trano. Nefa ity pastera raha mpianakaviana lehilahy lehibe ao am-piangonany e, manana andraikitra am-piangonany e, zany tantarainy tsy olona ray naroa ny tantara za fa olona marobe. Dia hitako zany hoe faly ny devoly hoe tafita aloha ny tedikady, efa nisy niembotra tao, efa nisy verin-dalana tao, ary ohatra ka tsy miembotra ary le olona dia lasa mangatritsika amin'ny folo, lasa matimaty ny ara-panahiny. Zay moa le lazay ny baiboly hoe Timoty voalohany toka 4:1 hoe any aparany any izy izy a dia isandro mahory, dia any aparany any embotra finoana ny sasany. Hitondra titra kristianina ihany izy, hitondra titra bavaka ihany izy, mety molotoka te-piangonana ihany izy, fa raha resaka te-panahy zéro, resaka fitondratena efa zéro, resaka etahitan'Andriamanitra efa zéro. Dia hoy ny devoly hoe rehefa tsy voatonako miembotra izy dia hotoniko mba ho zéro resaka ara-panahy. Zany zavatra mitranga amin'ny andro farany. Ka ho antsika toka eto ho anarena tokantrano any ataovy zava-dehibe ny fiaramiangona, ataovy manan-danja fiaramiangona ho anareo toka atao dia fa faly aho, tsy Andriamanitra mahay tsara fa fahitako anareo toka eto dia profo hoe mandeha te ahitan'Andriamanitra anareo, mandeha te ahitan'Andriamanitra anareo, ary ny riky dia hoe itoy zao etaetanareo an'Andriamanitra zany. Raha hoe toka saina misy pindro amin'ny teny raha dia nyray fotsiny andehanaka ny fiangonana za tsy tongany aho, tsy tongany aho, aleoko mijanona atao trano mivavaka. Zany ny teniny satria tsy fantany hoe
samihafa izy vavaka le tokantranony sy ny hoe izy tonga tem-piangonana. Ny tem-piangonana dia hoe tsy fafoizina fiara-miangona araka voalasan'ny Hébreux toko fafolo dimy fadimy amby roapolo. Préparation ho amin'ilay fiaviany Jesosy sy ilay fiainana mandrakizay. Zay fa tsy fatana adinony izay zavatra izay. Dia nisy mpiraiky eo anatamitra. Za pastera tsy ary am-piangonana zany aho fa maninona tsy maintsy ara vilatsia pastera, tsy maintsy ara vilatsia fa za ve any am-piangonana dia tampianana vavako. Ny aleko any am-piangonana ihiry dia vavako ve tampianana tsy hiry. Za tsy mahay mihira misy tatim-bavy zany za tsy hoany aho. Dia eo tena tsy fatana ny mahazava-dehibe ny fiara-miangona. Ary tsy manana saina izy hoe anao defia ka na dia tampianana devina ny vavako dia tsy maintsy mahita hirika foana ihiry zao zao ny tenako tampianana ny vavako sahirana mihitsy mampiasa ty fa dia tsy maintsy mahita hevitra hoe ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy voatorotra, tenin'Andriamanitra tsy maintsy voalazaka. Ka ilaitsika kristiana ho tahaka izany mihitsy amin'izao andro farany zao. Mininona tiatiako ny devoly dia mahita hevitra foana anao hoe za tsy maintsy mandroso, za tsy maintsy mandroso, za tsy miemitra, za tsy miverin-dalana ho an'Andriamanitra mandrakizay aho atsitiaka mampiatompoko. Alleluia, amen. Midera mihatsara voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any mitsotrano anareo ao amin'ny tontolo ety ho anareo izay mandalo olana Andriamanitra moka anareo mpandresy. Amen. Ho anareo izay mandrandra fahasavana ho tanteraka aminareo anerzany andao tsy kitsangana dia hiaraka hivavaka hisotra an'Andriamanitra tena hisotra ary anamafa faloratena satria efa tongotra ny andro. Samy hivavaka isika rery-tovoka, samy hivavaka izy, samy hivavaka izy, samy hanokatra vavana, samy manamafy fa fahasoavana lehibe ho antsika ty fotoanandroany ity, samy manamafy fa fotoana lehibe ho antsika ty fotoanandroany ity. Samy hivavaka izy, samy hivavaka izy. Samy hivavaka izy raha atao zava-dehibe fitam-pivavahana izay niarantsika teto androany ho anareo tokantrano any onketaheta ho an'Andriamanitra anareo mijoro tsara, miorena tsara, asehoy fa dia anao defi anao tsy anaiky lehibenana fa anao ny fiaraha-miangona ho zava-dehibe na dia mbola voafetrary aby nisan'ny olona tem-piangonana, na dia mbola voafetrary aby ny fotoana afatsimana fitam-pivavahana. Ataovy zava-dehibe amintsika rehetrarehetra zany, ataovy zava-dehibe amintsika rehetrarehetra zany. Samy hivavaka izy, samy hivavaka izy. Samy hivavaka izy, samy hivavaka izy. Ho ataontsika ilay raha hoe tompo okasio indray amin'ny fotsika rehetra mihitsy nanaovana zay asandratsika tanatsika miterany tompo iakoka anatreny mila kasy Andriamanitra isika, mila kasy Andriamanitra isika.
anao Andriamanitra misaotra ny amin'ity fotoana androany ity izay tondranao anay ka dia afaka nanao fitaom-pivavahana tokoa zahay fiangonanao androany na dia voafetra ihany isanay manarika za fitaom-pivavaha zany inonay Andriamanitra fa zava-dehibe taminao nahita ray nanatanteraka zany androany ka dia omena voninahitra mandrakizay ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen samiary mankatoerantsika tompoko dia takisa zany